Ampifaliana trano no anolorana ny arahaba ho mba hampiraritsoa antsika manaraka ny fandarana olom-pirenena ao miaraka amin'ny CENI izay tena antoko sy ny fandarantsika ity raha tsy haivina dia ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena mpifidy manodidina ireo zoa manandraiky ny eo anatrehan'ny fifidianana. Hiatrika fifidianana isika afaka volana vitsy. Hifantoka kokoa amin'ny lohahevitra manandrify izay fifidianana izay araka izany ny fandarana toato ary anio dia hiverenantsika ho resahana ny atao hoe fifidianana. Inona no antony anaovana izany fifidianana izany? Andao ary hidirantsika lalindalina kokoa izay manasanao anjoy hatramin'ny farany. Toy izao ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena raha nanontaniana azy ireo hoe ahoana ny fahazon'ny atao hoe fifidianana ary inona no antony tokony anaovana fifidianana. Safidin'ny olona anankiray feno taona no mifidy amin'ilay olona tiany safidianana. Ohatra akaiko hoe fifidianana ny filoham-pirenena dia ianao no mamaritra hoe izy ny olona tokony halatsako vato vidiako manana ny zoanao no misafidy amin'izay. Fifidianana dia zosy andraikitry ny olom-pirenena rehetra manana adidy amin'ny fampatrona amin'ny firenena, izany hoe izy zany no manana safidy hitondra ny izay olona hitondra ny firenena. Olom-pirenena rehetra dia afaka mifidy raha mananjo hifidy, izany hoe tsy migadra, tsy any ampigadrana ary ao anaty lisam-pifidianana. Araka ny hevitro manokana natao hoe fifidianana dia hoe mandatsa-bato dia mifidy filoham-pirenena. Député salan'izany ilay izy. Dia raha ohatra hoe feno taona fotsiny izany hoe 20 taona dia efa ohatra hoe ao anatin'ilay lisam-pifidianana ianao dia afaka mifidy. Misy fifidianana hafa koa ohatrany hoe ben'ny tanàna, mety misy fiantraikany mihitsy ny tsy fandehanan'ny olona mifidy amin'ny raharaham-pirenena satria tokony hanana zo hifidy daholo rehefa olom-pirenena feno 20 taona miakatra. Fa tsy mifidy ny olom-pirenena anankiray zany dia efa very zo zany ilay olom-pirenena anankiray tsy mifidy aloha voalohany indrindra, nefa tokony handray andraikitra zany ny olom-pirenena rehefa hoe feno taona. Raha araka ny lalam-pandrenena malagasy kosa, ny atao hoe fifidianana dia fandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny alalan'ny latsabato, mivantana na tsy mivantana, na koa amin'ny alalan'ny fitsapakevim-bahoaka, anendren'ny solotenany, hitana andraikitra amin'ny anarany, ka anomezany fahefana azy hanatanteraka izany andraikitra ankinina amin'izany ao amin'ny firenena na amin'ny vondrom-mahoaka-paritra hitsinjaram-pahefana voafaritry ny lalam-pandrenana, ary amin'izany dia manana fahefana feno hisolotenan'ny vahoaka ny fidy azy izy ary hanatanteraka ny andraikitra nankinina taminy. Ny CENI ihany koa dia manana ny fomba fijeriny mikasika ny atao hoe fifidianana ka ny ambony indrindra amin'izany ary ifanentanana sy ifanabeazana amintsika olom-pirenena dia ny mahazo sy adidy ny fifidianana ary koa ny mahamanam-pahefana sy maso-mandidy ny olom-pirenena amin'ny fanapahana sy ny fitantanana ny firenena. Manao fifidianana isika satria araka ny lalam-panorenana malagasy dia ny firenentsika dia firenena repoblika izay miainga amin'ny demokrasia, ka noho izany dia firenena iray ny vahoaka malagasy ary amin'ny alalan'ny izany fametrahan'ny vahoaka izay ametrahany fitokisany amin'ny alalan'ny fifidianana izany dia maso mandidy ny vahoaka malagasy amin'ny fanapahana eto amin'ny tany sy firenena, ka dia mametraka izany olona iray amin'ny alalan'ny latsabato mivatana na tsy mivatana na koa amin'ny fitsapakevim-bahoaka ny olom-pirenena hametrahany ireo olona tokony andraikitra eto amin'ny tany sy firenena izay voalaza fa ny firenena malagasy dia firenena repoblika ary ny fototra demokratika no iaingiana hametrahana ireo mitantana ny firenena sy ireo vondrom-mahoaka-paritra hitsinjarana fahefana misy araka ny lalam-panorenana. Tsy haivina fa ny fahafahana mandeha mifidy dia misy fepetra faritany didy amandalana ka ireto avy izany. Olom-pirenena feno 70 taona ary manana karapanondrom-pirenena mizaka ny zo-pirenena malagasy, misoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy, tsy mbola very zo na noverezinjo sivily sy politika avy amin'ny fitsarana na avy amin'ny fitsaboana. Amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay fandrafetana ny lisam-pifidianana ampiasaina amin'ireo fifidianana ho avy manaraka ny CENI. Nofaranana izany ny sabotsy 10 jona lasa teo ary isy lisitry ny mpifidy natonta ho alefa isa-pokotany.
entanina ny mpifidy anamarina ny anarany sy mombamomba azy ao anatin'izany ary koa anao fanamariana raha toa ka misy diso na misy tsy ampy ny voasoratra. Ireo izay mbola tsy voasoratra anarana ihany koa dia mbola manana fahafana hisoratra anarana eny amin'ny fokontany. Manomboka amin'ny fotoana ahatongavan'ny lisitra eny amin'ny fokontany ary mandritra ny 20 andro aorian'izay no fe-potoana ahafana misitraka ireo rehetra ireo. Mankasitraka anao niaraka taminay tato anatin'ny fandaharana androany mandrapitafa amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy.